miarahabantsika rehetra any tokantrano any ny fandarana culture 261 ity fandarana ity dia fandarana momba ny kolotsaina rehetra eto tanàna izay ampisehoana ianao ny ambongadiny sy ny antsipiriany izay hetsika rehetra miseho eto tanàna. Izao mpanolotra dia Lazarosy. Ety Antsahavolontsika izao ny zavatra hoarahantsika androany voalohany indrindra dia momba ny Soki izay andriambavilanitra mpanao sary hosodoko membre ao amin'ny tantsaha izy. Andeha hiresaka aminy isika izao anontanytany izay momba ny zavatra manodidina izay zavatra ataon'izay andao ary tonga dia ao amin'ny KM Aveatrantsika. Ato amin'ny KM isika izao miaraka amin'ny Soki tantaraonay momba n'ilay femme de nature ilay exposition ataonao ato. Miravantsika Soki nanomboka nahafantarana anazy tamin'ny project tao amin'ny Rose et Baobab. Nanao exposition voalohany zay tamin'ny Rose et Baobab tato mba tato Antsahavola tato ihany place aux jeunes ny titre. Dia nanomboka teo dia nanao exposition manaraka indray zay ny heritaona tao aoriana zay. Dia avy eo zany niditra tao amin'ny association Tantsaha. Dia tao indray no participer tamin'ny Casse-Bulle. Dia tao no namorona ny invisible visible izay fampirantiana resaka vehivavy ihany koa. Tamin'ity taon'ity zany nanomboka nanao fampirantiana voalohany hoe Zare. Dia ilay titre an'ilay izy hoe femme de nature. Izany hoe niezahako niillustrena tao anatin'izay daholo ny resaka manodidina ny tontolo vehivavy fa indrindra ny hatsarany ao an-tsaina. Ito samy misy tableau anankiray ny lohatenin'izy io dia nampitondray koa hoe Mauveur Earth na Dame Nature. Izany hoe ito ramatoa ito izany no fototry ny zavaboary rehetrarehetra eto ambonin'ny tany. Dia misy ny planète tany eo anatin'ny kibony. Izany hoe renaissance, nouvelle renaissance zany no tiana ambaran'ilay izy. Izy ito zany nampatonga naneritreritra an'ilay renaissance satria inspiré be tamin'ny resaka tontolo iainana satria efa misy simba daholo izy amin'izao. Dia mba nieritreritra hoe raha mba ohatra hoe averina vaovao indray ny tany moa maninona. Dia nanaovako azy sady misy acrylique izy io, misy aquarelle. Dia misy feutre kely ihany koa zany ny tenatenany. Izay ny resaka niarahantsika tamin'ny Soki tato amin'ny KM. Misaotra betsaka anazy tsika nandray antsika tato izy tandroany. Izao tsika dia hivadika eny amin'ny kirano maheny Akanjo izay nisy hetsika lehibe niseho mihitsy teny. Tsy inona izany fa ny Fianara Reggae Festival. Nisy koa ny resaka fanaovana tamin'ny Révérend izay anisan'ny organisateur n'ity hetsika ity. Hoarahantsika avy hatrany ary momba izay rehetrarehetra izay.
fianaranaky festival teraka efa taona lasa zay nenga tamina ketrikana bandy anakiroa zay bandy mivohy mikadona rekesy makafiny tena mozika reke nenga tamin'ny initiative-na bandy anakiroa io dia zao tonga amin'ny tena 4e édition zany resaka passion nenga ny zavatra izy tena hoe fitiavana ary manarak'izay koa fanehoana koa hoe fianaratsoa vao matetika amin'ny resaka fianaratsoa dia ohatrany hoe inona ny any fianaratsoa dia nenga tamin'izay koa zany motivation bandy anangana le fianaranaky festival dia tafatsangana leron'le izy théorina engeda amin'izay ny ekipa dia tafapetraka amin'ny andia faefatra izy amin'izao netsika androany tena tafiditra anatin'le concept anankiray hoe décentralisation zay concept voanainga tamin'ity taon'ity io atao anatin'ny fikarakarana an'leke fianara tanjona tsotra be hoe fianaratsoa misy ny festival fa mba ezahana koa hoe sy arak'izay tratra hoe mba hanetanana ny olona sy hisariana ny sain'ny olona hoe misy zavatra ao fianaratsoa dia nanapa-kevitra zay nanao karazana avant première zany tamin'ny 5 mars ny voalohany tao amin'ny sarta dia androany 16 mars aty amin'ny Kram dia amin'ny 19 mars any Antsirabe 26 mars any fianaratsoa Walemena sofe, lemena sofe, rafita na chatinga na hai, chatinga na hai. Ay, walemena sofe, lemena sofe, rafita na chatinga na hai, chatinga na hai. Kani gasa? Enam dimampolo taogno lasa tsika zay nandevozindreo daty ndraiky daty ilay nambanimbany handreo ary enakiatsapy novozindreo ary ramanakiasy mbola misy tosandreo tsy vitan'izay fa mbola mitoy asa ratsindreo karazana havetaveta naparitandreo le mahaholomona tsika fa sy natsaindreo toetsay manampiasy nolotovindreo Chatinga na hai, lemena sofe, ay, walemena sofe, lemena sofe, rafita na chatinga na hai. Tamin'ity aloha ny mampiavaka kely amin'ny fianaranaky tamin'ity taon'ity angamba ny fisian'ny invité internationaux eraky ny océan Indien zay ny lasana azy zany hoe misy Mayotte, misy Maurice, La Réunion, Île Rodrigue, Afrique du Sud. Mandray any Black Nation tsika zay avy any La Réunion, mandray any Ubani Spirit koa tsika zay avy ao Mayotte, mandray any Israélite tsika Maurice, mandray any Apka tsika Rodrigue. Manarak'izay mampiavaka ny fianaranaky koa amin'ity misy ny musique traditionnelle zany hoe fianara zany amin'ity karazana ouverture kely satria matsapako hoe mananjara brique ano mitandrazana anaty voikadina rekiara dia nanokatra zay misy séance kelina musique traditionnelle mandritra ny festival zay raha namitarika manakasy sy jaopiarakandro Dans notre
Eny ary ampahafantariko anareo koa fa misy ny site izay ahafahanareo manaraka an'ity fandarana ity culture 261 anarany ny zavatra hitanao amin'ity fandarana ity dia miseho daholo ao koa izy no miseho bebe kokoa mety fohy ny fotoana andehanany eto fa any izy ny tena hitanao version intégrale misy zavatra hitanao koa nefa tsy hitanao fandarana ny hitanao fandarana koa tsy voatery ho hitany araha ho ary fa misy an'izay koa dia iresaka tontolon'ny rapigasy koa tsika misy ny album navoaka ny psychopasy fandriampahalemana sy fitiavana ny titrany misy 14 titre ao anatiny ao misy koa ny album navoaka ny même sa famille tsy fatany ny titrany misy 10 titre ao anatiny ao reggae roots io album io zay indray ny fiarahantsika tandroany manome fotoana anao indray amin'ny manaraka eny ary